Voapetraka ara-panjakana ary mandray ny fahefana araka ny lalam-panorenana sy ny lalana velona ny kolonel Randrianirina Mikael hoy ny fitsarana momba ny lalam-panorenana manomboka androany tsy misy ny fivoahana tamin'ny lalam-panorenana ary io didy navokio no nampilamina ny firenena hoy izy. Namaly ny fanasana azy ary nanatrika ny fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana amin'ny toerany ny filoham-panjakana Randrianirina Mikael ny masivon'ny Frantsa eto Madagasikara Arnaud Dulois sy nanaiky ny naneho ny heviny mikasika ireo fanontaniana maro napetraky ny mpanao gazety malagasy sy vahiny kosa ny masivon'ny Frantsa. Aradrary ny fametrahana ny filoham-panjakana tao amin'ireo tolona izay nataon'ny vahoaka hoy ny mpanolontsaina munisipaly Paniry Alban Rakotoarso nanakina mavaivay ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana kosa i Paniry Alban Rakotoarso androany. Andefa iraka manokana amantatra ny zava-misy marina eto Madagasikara ny mpikambana eo anivon'ny troikany SADC raha tara indrindra ny 20 oktobra izao raha ny vokatry ny fivoriana tsy ara-potoana ny troikany SADC omaly. Alan'ny Zuma 17 oktobra 2024 manolotra ny araba mba piraritso topokalasy topoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany Batoerandrandry ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ny mikasika ny raharam-pirenena toy ny mazatra dia anambahiny sika atao anatin'ny fampahalalam-baovao Zora Barjona miarabanao ihany koa. Miaraba mikiarandremo laza miarabantsika rehetra ny tokatrano atao anatin'ny ty fampahalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alin'ny Zoma izao efa hitantsika moa nandritra ny herinandro fa dia manasa vahiny izahay manoloana ny toedra rasy ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ary dia vahiny roa ary ny fahitantsika amin'ny sary no raisitsika izay amakafaka sy iresadresaka makasika ny raharam-pirenena dia Yartsilavo Rakotoson izay pahalalana banao eo ihany koa ny solomavamboaka raha Gerson Antoine izay solomavamboaka lany tao arivony mamo sady filohan'ny fivoy iresakitsika rehefa avy eo makasika ny raharam-pirenena fa watolotra aloha ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity fa dia voapetraka ara-panjakana ary mandray ny fahefana araka ny lalam-panorenana sy ny lalana velona ny kolonel Randrianirina Mikael hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manomboka izao tsy misy ny fivoahana tamin'ny lalam-panorenana ary io didio araky io didio ary izay ihany koa no nampilamina ny firenena ho hiatrany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy misy ny fivoahana tamin'ny lalam-panorenana ary didiny ivokio no nampilamina ny firenena hoy izy ny fanarenana ny firenena no imasona ary miantso ny rehetra hiara ifarimbona amin'izany ny filoham-panjakana ny kolonel Mikael Randrianirina manao antso ny filoha Andry Rajoelina anatsahatra ny fanosorapotaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa ny filohan'ny ACC nandritra ny lanonana fianianana androany sy belanandre mazava sy fetrany mananjara. Manome toky fa hiala sy anapaka ny fomba fanao nisy hatrizay ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina ao anatin'ny foezaka no ovahana ny olana angovo, fahasalamana, fampianarana raha ny fanambarana tao anatin'ny lahateny. Fotoana izao andraisana andraikitra miantso fitoniana sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombonam-po mba ahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Ifanometanana isika hery-velona rehetra ka hiara-iasa ampitokiana ho toy ny mpirahalahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso
ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta am-bahoaka. Ao anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny hery velona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny hetsi-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay isitraka ny zony indrindra ny zo aneo hevitra. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Tsy nivona tamin'ny lalam-panorenana ny fametrahana ny fiadidiana iombonana ho amin'ny fanavaozana ny Madagasikara ary mampiatra ny mahafirenena tan-dalàna ny Madagasikara ny HCC ho ny filohany. Tsy tokony hanosim-potaka ny HCC ihany koa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hoy izy. Mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy. Miangavy izahay mba hanatsaharana ny fanosorapotaka ity fitsarana avy moa lalam-panorenana ity. Ny fanosorapotaka ity fitsarana avy moa lalam-panorenana ity any amin'ny firenena any ivelany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay toa mihaino feon-dakoloso tokana. Miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao izany hoe demokrasia sy fiainoana ny feom-bahoaka. Raha namay vai sy namay mafy ny toedra raha teto ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity dia tsy mba niala teto fa nivonona niandraikitra tandrify azy. Totsaina androany ny fianianan'ny filoham-panjakana Mikael Randrianirina izay nomeny HCC fahefana hitantana ny firenena. Tompona ndraiky mpanjakana olom-boafidy solon-tenany mahasoa vahiny maro no tonga teny antoerana. Anisan'ny natrika ny fotoana ihany koa ny filoha-hevitry ny anteny mirandolona misahana ny tapan'ny atsimo Nicolas Rabemananjara sy ireo olo-olona. Ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo solombavambahoaka, ireo mpanolontsaina munisipaly, ny filoham-piangonana amin'ny FFKM, ny prime-ministra, ny général Zaf Sambrufin sy ireo ministra, ireo ray aman-dreny ara-drazana, ary ihany koa ireo ny tolona tahaka ny Gen Z, influenceur ary ny mpanakanto. Inona vaovao nisongadina ho antsika vahiny izay nasaina tamin'ity androany ity. Vaovao nisongadina androany izy ny fianianana nataony ny filoham-panjakana. Anisany somary nampametram-panontaniana ihany ary misy mihitsy aza moa ny tany anaty ny tambazotra tserasera no milaza fa hoe fandrika no nafahan'ny filoham-panjakana ny colonel Randrianirina Mikael nanao ny fiananana amin'iny lalam-panorenana amin'izao satria raha ny iverenantsika ny tantara dia nisy ny fanafoanany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana vao tonga teo amin'ny lapanambotsoroatra izy androany nefa izy mianina eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amma pahilalananao makasika an'izay zavatra zay le ataontsika hoe mandroso mihemitra ilay fanapahan-kevitra.
raha ny tena marina zany ny fijeriko azy manokana tamin'ny voaloha le décision teny Ambositsotra ino ny tena fanan'nytolona satria raha antsika tsara zany ny fangatahany vahoaka ny GNZ sy ireo ray aman-dreny sy mpitolona taty aoriana moa ny syndicat sy ny fonctionnaire dia mazava tsara fa raha ataontsika banque tokona dia refondation nangatahan'ny olona zany zany hoe sorona ny rafitra tsy le rafitra zany fomba fijeriny zareo mpitolona azy GNZ anisan'izany dia ny hoe tsy mampitondra fivoarana sy développement ho an'ny tanora zany anisan'izany ny fanabeazana ny enseignement supérieur des décisions initiales zany décision voalohany raisiny zareo autorité militaire tetsy Ambositsotra ny fijeriko azy ny tena mifandraiky am'le tolona ny vahoaka rehefa avy eo nefany ma responsable ny responsable dia hitatsika efa manomboka misy vacuité institutionnelle ny filoham-pirenena zany tsy tetoterina antsony fa lasa tany velany rehefa avy eo ny président Sénat contesté dia nisy an'iny abrogation sy fanalana azy iny rehefa avy eo ny gouvernement ny premier ministre zany tsy navita natsangana gouvernement izy raha teo zany tsy dia nanana lanjany loatra any ka nanana safidy zany zareo autorité na nanaraka an'le tolona dia rava tanteraka ny androm-panjakana rehetra dia ny risque amin'ny androm-panjakana rehefa rava zany dia zay olona manana pahefana ohatra hoe any amin'ny faritra afaka manangana ny azy koa izy tsy haiko hoe any mena be zany zay ny eto dia zay no mitondra eto aloha zany hoe mety misy dissolution zany ny fanjakana malagasy dia indidi-pitsarana ny HCC iny zany kitry farany moa fitendrareo anazy iny zany ny ahafahana mamerina arak'izay azo atao ny androm-panjakana zay ravan'le tolona sy ny pression populaire dia an'le safidy ny safidindrareo zany hoe aloha mijanona amina androm-panjakana mazava ho azy fa mipetraka amin'ny fanontaniana zao nao ny mpitolona hoe io androm-panjakana zay efa nycontesteny io ve io ve nanovan'le rafitra zay nangatahana ahafahantsika ahafahandrareo moa zany tsika zao moa zao nanasin'le nanoana ny arapony ny tolona iny hoe io ve anovan'ny zavatra misy eto Madagasikara iny ve ahafahan'ny tanora manana no afo kokoa dia zay mahatonga le débat amin'ny serasera na ny mpitolona hoe nety ve ny zavatra iny sa tsy nety fijeriko azy manokana anisan'ny songadina ihany koa tao anatin'ny vovoandroany iny ny antso nataon'ny filohan'ny HCC ho an'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy anaovan'ny fandresan-dahatra ho an'ny iraisam-pirenena ntsony manoloana ny fanaritsitena ny HCC eto Madagasikara zay mahatonga ihany koa moa zany hoe fanambarana avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena maro samihafa ireo manameloka ary mandray ny tranganisy teto Madagasikara ho anisan'ny fanonganam-panjakana ho an'ny sombavim-bahoaka Rajerson Antoine ahoana ny fahitanao an'izay ny fahitako azy anao satria ny tena dia isany ataoko hoe ny angany zao hetsika zao ihany raha nitarika ny hetsika tamin'ny 17 septembre atao Amelika Tosika izay nihitatra moa izy nakaty Antananarivo avy eo ny fahitako anazy ary hitantsika rehetra moa zany zava-nisy dia tena hoe revendication populaire ny fitakimbahoaka mihitsy iny ary fihetseham-bahoaka amina point maromaro tafiditra ao anatin'izany ny Jirondrano dia tsy novaliana ilay izy ary tsy nohenona ilay olona ary nivadika hoe tena liberté d'expression indray nangatahana ary tsy nohenona ihany fa nanapoka-bomba ny hitatra hatrany amin'ny hoe alao le filoham-pirenena fa tsy mety n'izao dia lasa nihitatra lalina be ilay izy amiko tsy fanonganam-panjakana ilay izy satria nisy fisindry eto miaramila reto ane dia namahan'ilay olana tamin'ilay ataontsika hoe pression nataona mpitandro ny filaminana anankiray fa tsy hoe nitondra basy izy ka tonga dia nanafika lapa ary nisy aktifitra tany andapana zavatra sala amin'izany tsy izay ny zavatra nitranga teto amintsika fa karazany hoe ny ankadreny ihany ilay olona ao anatin'izay ary tafiditra ao asa mpitandro ny filaminana atateraka ilay izy fa taty aoriana kosa dia nisy amin'izay ilay vida satria raha mijery ny constitution an'ny République de Madagascar tsika dia zao ny zava-misy hoe voalaza mazava ho tsara mihitsy fa raha mitsoaka eto atoerana ny filoham-pirenena mandritry ny krizy dia raisina toy ny fitsoahana andraikitra ho an'ny filoham-pirenena zany ary vida ny andraikitra ny filoham-pirenena ary voalaza ao anatin'ny constitution ihany koa amin'ny article 73 eo alinéa 1 2 hoe
azo atao tsara ny manolo ny filoam-pirenena ao anatin'izay fahabangan-toerany filoam-pirenena zay ary izay dia io ataon'ny ACC io izay solombavambahoaka moa dia efa nanamafy tanteraka mihitsy tamin'ny alalan'ny destitution izay tena hoe largement supérieur amin'ny nangatahana le satria nioatra nohony takiny lalàna zany no vokatra azy tao anatin'ilay izy raha jerentsika daholo zany rehetrarehetra zany dia tsy fanonganam-panjakana le izy ka za koa teheteny eto hoe ho an'ilay ACC zany misy manko manaratsy hoe mamadika palitao zao ny tiako tenena amintsika dia zao firenena foana le resaka tombotsoa foana ho an'ny vahoaka malagasy foana ny resaka raha ohatra ka mitsivalana izy ao anatin'ireny zavatra ireny dia ny résultat azo tsy tafiditra ao anatin'ilay ordre constitutionnel ntsika fa tafavoaka satria misy validation zay andrasana amin'ny ACC eo amin'izay atao rehetrarehetra fa tsy ny anteny mera afaka ny anapaka an'io fotsiny amin'izao andikan'izay zany zava-dehibe eo antsika vahoaka malagasy ny fisiny io ACC io ka tsara ary mino fa tonga sainy zareo hoe andeho ny vahoaka malagasy no avotana fa tsy olona raina andeha ho arovana ao anatin'izany rehetrarehetra zany irenatsika ny resadresaka avy eo fa ampahafantarina ihany ho an'ny vahoaka ihany koa ny vaovao androany fa dia midika eo fankatoavana ny fijoroan'ny filoham-panjakana ny fahatongavana ireo maso vahiny sy nandritra ny fianianana androany hoy ny solombavambahoaka Liva Rason nandrasana kosa ny tena fanatanterahana ny fanovana ny rafitra eto Madagasikara hoy kosa ny solombavambahoaka avy amin'ny Fraisakina ary manaraka ny tolona izay natao izao fametrahana ny filoham-panjakana izao hoy kosa ny solombavambahoaka Fidy Barniaina etsakilany betsaka ireo fampandrosoana izay andrasana ka tokony ho tanterahana hoy ny solombavambahoaka Shabani Nourdina rahantsika ary ny fanehoan-kevitra zo zany raha misy ny toejavatra tahaka izao mahakasika ny firenena nefa netsika aty amin'ny continent africain ty dia ireo ataontsika hoe zay firenena lehibe dia tonga nireny atao hoe fanamelohana fanomezana tsosy zany nefa ny matoa tonga izy ireo dia maro ny ataontsika hoe ireo masovo farany lehibe sy goavana manerana n'izao tontolo izao dia tonga teto nanotrony ka misy matoky hafa crédible au niveau an'izareo zany izao cérémonie izao izao fametrahana mety hoe filoham-panjakana izao hanarina ny izao firenena izao kaparzay ny finiavana hoe misy makany amin'ny fitoniana aloha voalohan-drindritra raha tsy fitoniana tsy afaka mandrositsika faharoa dia ny finiavana hoe amandreo fitakiana marobe izay eny sy retenekata sy ny tany faritra maro zay araka ny voalaza dia hoe isy irana mamazy zay fa vononany isokatra amin'ireo ankilafy-kely maro ary mbany zay satria ny fampandrosoana tsy vitana olona tokana ny dikan'izany zany dia ny mirary azy efa be amin'ny andijy tamina miandry zay fandraisana andraikitra fa von'ny fametanana zay avy aty amin'ny député team solombavambahoaka team izay nandray anjara tamin'izao tontolo izao député amin'ny Fraisakina miampanarenana ny firenena ary amin'ny fametrahana le tena hoe fanjakana tandalàna vahoaka malagasy mandroso mba miaina fiainana milika azy maisiany filamina satria fatatsika tsara araka ny kabary teo hoe sahinana ny sahinana ny filamina sosana ka ny zavatra azo tsoafa amin'ny kabary teo dia hoe atao vaindohan-jara ny sosialy zava-dehibe zany satria ahoana moa ny azon'olona iasa ahoana moa ny azon'olona iaina raha ohatra ka hoe tsisy hoaniny izy ka zy zavatra zay ngamba dia tena misy amin'ny zavatra zay satria zahay any amin'ny faritra atsimo dia misany hoe manohana zay fitetitra zay raha ireny atao hoe fahitana azy ireny ve manahoana iverino anatin'ny ordre constitutionnel ihany ve zany isika samy manahoana ny inona ny mety hoe ho fandehan'ilay izy
ny ekeny mpitondra am'izao fotoana zao zany le autorité zay nanaovana investiture teo dia ny hoe anaraka ny didim-pitsarana ny HCC zay aloha zany no basen'le zavatra an'seo androany dia ny zavatra zao zany fanateterana ny didy iny amin'ny resaka hoe investi officiellement zany au niveau ny HCC zany le tompon'andraikitra reo. Ny fanontaniana mipetraka zany dia anatin'io didin'ny HCC io misy any lafiny tahaka ny hoe fepitaona tsy maintsy anaovana zareo an'le fifidianana zay zany anisan'ny point tsy maintsy jerena. Ny zavatra mety iseho raha fijeriko azy raha toka hoe tsy vitsy zay 60 jours zay enimpolo andro zay zao no roa volana angamba na roa volana no fepitaona men'ny mpitsara dia tsy maintsy miverina ny mpitsara zareo zany hoe ny mpitsara ny afaka amin'ny teny hoe mitomona ve arazo raisina ny fangatahana fepitaona mihoatra n'le roa volana sa hoe roa volana ihany roa volana dia io fanakonjaka-hevitra io zany tsy maintsy ny mpitsara namoaka an'le didy dia anjaran'ny mpitondra zany no veriny ihany no ny antony zao sy zao sy zao dia tsy tratra le fepitaona inona ny hefitrareo. mpitsara eo anivony fitsarana aby momba lalam-panorenana satria le didy navoaka ny HCC dia ny HCC zany afaka mijery tsy maintsy tanterana hatramin'ny farany ty sa mety misy didim-pitsarana complémentaire na interprété tsy haiko zay tondrandreo anazy eo fa ny mpitsara zany nanapaka hoe 60 jours dia mitsara ny afaka amin'ny teny hoe azo ekena na tsy azo ekena mihitsy fa 60 jours ihany 60 jours. manakambara anampianan'izay no ny angamba fijeriko anazy akena fa hoe misy an'io loi universelle io hoe 60 jours ao arinan'ny fivoahana ao anatin'le ordre constitutionnel ny zavatra sahala amin'izany fa ny tiako resahana fotsiny hoe ny lalàna ihany koa tsy carré be ao anatin'io fa azontsika atao tsara mihitsy ary izay no anentanana ny zareo ao anatin'le izy hoe mba tokony hijeritsika isika tokony mametraka ataontsika hoe accord politique izay ahitana représentant tahaka ny hoe OSC ohatra ahitana an'ireo parti politique ohatra ahitana an'ireo ZZ reo tsy tokony ho adiny mihitsy ihany koa ireo tanora reo anatin'izay ahitana ny syndicat ihany koa satria dia tena namavavay tena nitsangana daholo rehetrarehetra ao anatin'io ary mila mametraka n'ilay antsona hoe charte de la transition ohatra apetraka ajolo tsara ary validena eny anivon'ny assemblée le izy rehefa avy eo dia ampakarina eny amin'ny HCC indray mandeha dia iny no ampiariny rehetrarehetra rehefa avy eo amiko manokana tsy mety ary tsy azo atao le 60 jours satria hitatsika fa tena fomba fiten'ny tanora hoe kadradraka be mihitsy io CNI io maloto tena maloto ohatra resiko amintsika fotsiny hoe ny chef fokotany izay tendren'ny chef district ny chef district izay tendren'ny fanjakana no mampiditra an'le olona ao anaty lista ao dia zany hoe izy menakavy ihany mampiditra an'le olona ao anaty lista ao fa tsisy olona vaty ivelany mihitsy ary tsisy organisation mipetraka mahazava tsara hitatsika ny doublance ny sisa tafiditra amina million ao anatin'io lista électorale io mila diovina zany hitatsika ihany koa ny zavatra nitranga rehetrarehetra tamin'io resaka hoe ataontsika hoe fanaovana kara-panondro tsy ara-dalàna atsofoka ao anatin'io lista io tena hoe be dia be ny zavatra tokony diovina eto ihany koa tsika dia mahita hoe ny rafi-pitsarana izay tena feno kolikoly tokony hovaina le rafitra mba tsy anjakan'ny kolikoly ohatra ray goavana be raisiko fotsiny zao mbola tsy nahita minisitra nigadra zany tsika fa ao amin'ny ACJ dia tampina ny domy misy tokony hojerena zany satria lasa voaro ilay matretresy le hoe roapatelo ny solombavam-bahoaka no mandanjy zay vao afaka miasa le ACJ dia nefa ny dia zany zao ataontsika hoe mifavorize ny kolikoly eto Madagasikara hitatsika ihany koa ny amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra mila hovaina rehetrarehetra hanafoanana ny corruption io zany rehetrarehetra zany tsy azo atao maimaika fa mila lohan'olona marobe mandinika an'izany ary hoanareo mitondra ao moa zany dia alefako ny anao hoe aleo ratsy andrina toy izay ratsy mpanolo-tsaina fa mijereva mpanolo-tsaina tena mahay fa adidy goavana ho amin'ny firenena io avotrareo anatin'ny fanovandravitra Madagasikara avitra tsy vitanareo ara-dalàna zany tsy avitra indray mandeha dia nandeha ny élection ka tena mila olona mila saina ary mila ray aman-dreny mifanampy tanteraka ao anatin'io fa amiko ampy le roa taona ny teneniny ao anatin'ny 24 mois ny amin'ny tanana azy
ampitatelaka mihitsy ary tsy tokony ohatran'izay latsaka kelin'izay ary tokony avitana anazy fa le 60 jours amiko tena tsy ampy mihitsy le izy tsy hoe koa hoe voatery 60 jours hitaditsika tamin'ny 2023 tamin'le fividianana tamin'ny 2023 nisy candidat anankiray naratra dia nahemitry ny HCC zany le date ny dingana voalohany premier tour zany hoe possible hoa le débat ohatr'izay hoe mihemitra ty no ny anton'izay nazavainao azy teo fa tsy maintsy miverina any amin'ny le olona namoaka didy zany hoe ny mpitsara zany ny amin'ny HCC le procédure zany tiako hazavaina fa tsy ny hoe voatery hoe 60 jours fa par contre rehefa niditra tamin'ny satria tsika niditra tamin'le resaka didy mpitsarana dia tsy maintsy didy mpitsarana zany no manemitra le fempotoana raha zay izy fa efa nisy zay tamin'ny fividianana farany teo nisy candidat anankiray naratra dia rehefa avy eo nahemotra zany le premier tour zany hoe flexible zany le izy fa le procédure tsy maintsy miverina any aminy faharoa kosa nefany tsy maintsy jerena tsara le délai anaovana an'le izy mety hitsika ma rehefa avy eo satria misy koa le reconnaissance internationale misy ny resaka arabola fa resaka juridique zany tsy maintsy miverina any amin'ny mpitsara zany ny mpitondra dia manazava zay zavatra lazainao zay dia 8 heures ny décision zareo zay zany le procédure amin'le HCC ia hotizyzazilitsika ihany moa ny resadresaka rehefa avy eo fa mizotra ihany ko mifampahalalam-baovao namaly ny fanasana azy ary nanatrika ny fotoam-pitsarana manetriketrika nametrahana tamin'ny toerany ny filohampanjakana Randrenirina Mikael ny masovony Frantsa eto Madagasikara tsy nanaky ny naneho ny heviny mikasika ireo fanontaniana maro napetraka mpanao gazety malagasy vahiny kosa ny masovony Frantsa nambarany fifananoy hevitra mikasika ny zavantranga teto Madagasikara ireo manam-pahefana. La signification de votre présence aujourd'hui ici? Je n'ai pas de commentaire. Merci beaucoup. Non, mais c'est important quand même, la France, Madagascar, vous avez bien quelque chose à nous dire sur cette prise de pouvoir? Merci beaucoup. Pourquoi la France n'a jamais de commentaire sur ce sujet? Pourquoi rester silencieux? Ça laisse place aux suspicions. Les autorités ont parlé ces derniers jours. D'accord. Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux Malgaches, ce qui a été fait. Merci beaucoup. Ce serait pas mieux que ce soit plus transparent? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. ia fa mbola eo amin'ny resaka faneho-kevitra taorianan'iny teny fitsaranavy momba lalam-panorenana trany dia nanakihana mavaivay ny fitsaranavy momba lalam-panorenana kosa i Fanir Alban Rakotoarson Androany nambarany fa noho ny faneken'izy ireo ny firatsako fidiny Andry Rajoelina no fototry ny olana amin'izao na izany azy miandrandra fanovana ao amin'ny fananganana ny gouvernement Tayiba Rakotoarson satria atreto ireo olona manatra CV dia ireo mpivadika palitao ka tsy azo ekena izany ndao rahantsika izany rahantsika izany no vahintsika ato tsy adinonay tompo fa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no nahatonga zao fanafitohina reherehetra izao raha ohatra ka tsy nekeny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny firotsahako fidinana Andriamatoa Andry Rajoelina zay tsy malagasy intsony nanara zoperenena malagasy azy tamin'ny 6 septambra 2024 dia tsy tonga tamin'izao any firenena malagasy satria efa tany ny olana nanomboka ka tsy androany ianao Andriamatoa filoha fitsarana avy momba lalam-panorenana no manadio tena ary lasa ohatra hoe mivoaka favorina azo tehaka be izy tao fa ny malagasy tokoa tsy manadio dia ny hoe firenena fa tsy seza ankehitriny dia mbola hanamafy an'izay ny tenako manokana raha izaho manokana ny firenena ny jerena fa tsy ny fitadiavana seza na izany na tsy izany ireo manodidina na ihany koa ny mpanolontsana tanàna na izay olona rehetra vonona ary mahavita kosa nefa alay andraikitra dia heverina fa fotoana izao hanarenana ny firenena na izany na tsy izany dia makasika an'ilay gouvernemanta dia aleo andrasana aloha ny fivoahan'ilay prime ministre dia hitantsika eo iza ireo andrafitra mpitambana ao anatin'ny gouvernemanta ny teniko makasika an'izay fotsiny dia zao hoe hitanay fa maro dia maro ireo mpitady seza ireo mpanatitra CV izay ny ankamaroan'izy ireny raha ny hitanay aloha miazakazaka dia ireo mpamadika palitao ialana tsy ny kosa fa tsy ombonanay zany be dia be ireo nanao tsy nety teto amin'ny firenena
be dia be reo mpamadika palitao a mpamadika tanorazana mpamitaka avoaka malagasy a tsy ekena tsony ny fitsapatsapahany reny kosa ary zay no efa ny fampiresanay a tamin'ny colonel président moa zany a tao anatin'izay fa misy kosa ny vaovao vao milatsaka vao izao avy amin'ny FFKM nisy ny fionana teo amin'ny FFKM sy ny collectif ary ny firaisakina ny ariva teo tanjona ny ijerena ny vahaolana eto amin'ny firenena fionana izay notanterahana noho ny fangatahandreo antoko politika eo anivon'ny collectif sy ny firaisakina raha ny fanazavan'ny FFKM fanazavana dia mifampizara vaovao tamin'izay a miainana izay anatra tiany atao fizay koa voalohany atoko politika tsy maintsy mieritreritra hoe inona mahasoa ty firenena ity izy moa zany dia hoe vonona tanteraka izy hanao ny adidiny maray mandreny azy a ara moraly fa manana zay adidy zay fatany adidy tokony ataony ka dia misaotra azy indrindra zay ary makasitraka indrindra ny fandraisany anay tsy ely zay nakataka rendez-vous dia tonga dia niraisana nafinaritra fa ianareo koa mpanao gazety mbalanjalanja tsara fa miresaka amin'ireo ray aman-dreny ireo a mba misy koa ny zavatra tokony ahizitsika ray aman-dreny tsy ny izy eo zay izy ny ray aman-dreny am-panahy mijoro amin'izay zavatra hoe tsy mitongilana na amin'ny atsy na amin'izaro fa tokony vitantsika malagasy manao an'izay zavatra izay ary miredéfinir tsara amin'ny politika hoe ny politika zany a c'est servir mais pas se servir isorana ny mpakasary ny TV Plus Madagascar Marcelin Randriambovonjy zay nanatotosa iny fionana io arivo io satria dia efa alkalina ihany raha izao vaovao izao vao tonga atsika vahiny hatreto aloha zany raha fahitana an'izy teo dia ny antso ny mpanao politika dia niraisiny FFKM ary tsy mbola misy aloha hatreto ny azo lazaina hoe tena fekevitra azo raisina fa inona fa dia tsy maintsy sesisesy izay fandraisany FFKM ny antoko politika sy ireo GNZ moa zany satria hitantsika fa nisy tanora maromaro ihany koa teo iverenantsika ilay makasika ny resaka baba teo satria iny dia azo lazaina ihany koa hoe somary maherihery ny fomba filazany teo nareo moa mpanao politika ny hevitra makasika an'izy satria ny HCC tena nahazo kihana mafy taminy teo io le atafitra ao anatin'le objectif général an'izao tontolony izao indépendance de la justice ahoana ny hanomezantsika fahaleovan-tena io fitsarana io satria fototra olana goavana io tia ampidiry amponja midoboka tia voahitana mivoaka na tsisy taratasy ary ity dossier ity kakao ity alaivo daholo ny fananany rehetrarehetra ianao soniavy ity manasony zay tenena mpitondra zany ny zava-misy teto Madagasikara ka anjara ndraikitra izao fanjakana teteza mity izao no manova ny lalam-panorenana mba isiny zany fahaleovan-tena ara-pitsarana zany za tena mijery mihitsy hoe raha ny amin'ny tany mandroso tahaka ny any États-Unis zao dia misy vidina mihitsy reny olony reny ary manana mandat izy ao anatin'izay amin'izay fotoana izay izy rasy huilie tsara izy manao ny asany tsisy afaka ny hanongotra anazy eo na iza ary afaka manenjika ihany koa izy na iza za zao te hanao proposition mihitsy hoe fo antany io ACJ io fa ny premier instance sady afaka enjehana amin'ny ministra fa mahabe kolikoly manimba firenena satria lava loatra le procédure de tieran'ny assemblée ve no enjehanao misy mampiasa vola rehefa avy eo mitsoraka le procédure tsy tonga any amin'ny objectif mihitsy zavatra oatra zany nanimba firenena ka tsara vahina teny zao fitsarana no resaka eto ao anaty le hoe kolikoly tsy afenina fa matoa le vahoaka nangataka reo fondation sady fandravana tanteraka zany ny rafitra rehetra rehetra zany ny HCC dia nisy réforme azy natao teto Madagasikara tamin'ny taona 2008 reny bon ny constat dia hita hoe tsy nandaitra le réforme zany dia tsy maintsy atao reo fondation marina zany système judiciaire misy hevitra teo hoe manina tsy asiana juge élu misy hevitra koa hoe ny réforme natao hatramin'izay zany raha tsika aza manam-potoana kely vetivety tsony dia ny hoe
ny juge professionnel zany zany ataontsika professionnel zany no mpitsara no ambarina formation dia ohatra hoe connaissance de magistrature ny avocat zany hoe professionnel zany le izy a dia professionnalisena zany a na aty amin'ny resaka fanezena kolikoly ary mety hevitra vaovao dia hoe ampidirana citoyen zany hoe assise zany hoe olon-tsotra zany vahoaka ao anatin'ny fitsarana ny fitsarana zany cour d'assise zany cour criminel ordinaire ny misy vahoaka dia hoe tokony hiverina amin'izay fa tokony hiverina ve sika tokony hojerena zany le réforme io fa ny tsapa dia matony vahoaka nidina andalambe ary mangataka fandravana tanteraka dia tsy maintsy zany asiana le refondation. Ho an'ny raha resana kely le vaovoan'ny FFKM teo ny fampiatsonan'ireo hoe fodrina politika sy ny fikambanana maro tika ve zay fa mety hoe mirona makany amin'ny consensus ihany koa ny toy ny fitantanana manomboka eto dia ao anatin'izay hoe fiaraha-mitantan'izay mety azo averiny ve zany hoe mety ho tafiditra ho ihany koa ny ankolafin'ny filoha teo aloha rajoelina ao anatin'izay. Le izy marina zany anjerentsika teo zany niditra ordre constitutionnel zany le tolona nefa ny tolona fandravana zany nangatahana le mpitolona bon faharoa koa zany ny eketsika zany ny eken'ny mpitondra moa zany ny fidirany SADC sy ny Union africaine dia mazava ho azy fa raha ohatra ka io safidy io zany misy conséquence izy io misy setriny dia ny setriny zany le resaka efa niainantsika tamin'ny 2009 l'inclusivité sy zavatra ohatry ireny zay zany risque amiko manokana hoe miverina indray zany le resaka ohatry ireny hoe iza ny afaka milatsaka miara-mitatana zay manko l'inclusivité ka io safidy stratégique hoe anaikitsika zany ny médiation internationale na ny médiation locale iny zany le safidy nataontsika ary zay no natonga ny ambassadeur reo tonga tao Bouddha satria zany fomba fijerin-drareo amin'izao tsika amin'ny teny zao dia manaikitsika le tonjotra moa fiteny tamin'izany le solution internationale dia farana koa ny teny koa misy setriny dia ny inclusivité zay zany limitiny le décision antsika momba an'io SADC UA io. Lora aloha araka dokambarotra kely sika mbola izany ao anaty ny faneho-kevitra ihany isika mandritra n'ity vaovao izay songadina androany ity ihany dia tsy manompo olona ny folo alinda fa manompo vahoaka raha ny nambaran'ny généraly Lélisson René de Roland nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity teny Ambohida ataorian'ny fianianana nataon'ny filoham-panjakana ary nambarany ihany koa fa ny vahoaka dia mijoro anoana ny vahoaka trany izy ireo malalaka ihany koa ny vondrona afrikanina amin'izay ho fanapahakeviny ho izy ny amin'izay ho fanasaziana ataony miara-miasa amin'ny vahoaka frantsay ho izy ny malagasy fa tsy miara-miasa amin'ny filoha Macron horantsika zay fanazavan'ny généraly Lélisson René de Roland izay miasa ho an'ny tanindrazana atsika dikan'izany miasa ho an'ny vahoaka tsy manompo olona atsika folo alinda fa manompo vahoaka na dia nofidiana ny filoham-pirenena rehefa any aoriana izy ka tsy manaraka tsony ny fanasoavana vahoaka manaraha ny fomba fataonay tamin'ny 2009 tsy maintsy nanaraka vahoaka 2025 gouverneur nisy toerana angely-tena koa fa tsy mety amiko ny famoretina vahoaka fa tsy maintsy nandeha nanampy vahoaka zay zany mba afatrafatra kely tena ary ho antsika mpiara-mombo nantoka iraisam-pirenena samy manana ny firenena atsika ny Madagasikara ho an'ny malagasy ny la Frantsa ho an'ny frantsay ka rehefa mamoaka teny ny filoham-pirenena any ivelany mba mifanaja fa tsy adala akory ny voaka malagasy mitrotra ho anareo membre ny Union africaine rehefa tsisy jiro ny malagasy mitady vaholagna avenareo sadaizy rehefa tsy nisy rano ny voaka malagasy mitady vaholagna avenareo sadaizy fa rehefa mba mitrotra indray ny zaza malagasy ny tanora dia iny fa miandrandra fanasaziana amiko hatreto aloha tsy mbola hitako hoe inona ny tena zavatra nataony ny afrikanina
rehefa hiara-iasa miara-miasa, rehefa tsy hiara-iasa petrahany amin'ny tany misy aloany. Atsika ho an'ny matetika tenenina ny filoham-pirenena frantsay. Atsika aloha miara-miasa amin'ny vahoaka frantsay. Tiantsika ny vahoaka frantsay. Fa ny tenin'ny filoha anazy manokana iny filoha frantsay Macron. Izy raha teo Macron lesy teo efa tsy manana fa tsy 15% ny frantsay makato azy. Dikan'izany efa tsy klasena mitondra teny mivoaka frantsay izy. Ka miara-miasa aminareo frantsay zay fa tsy miara-miasa amin'ny Macron. Iny noresan'ny généraly Lilson iny moa zany ny mikasika ny hoe fiantraikan'ny hoe fisian'ny tsy fankatoavana iraisam-pirenena ao anatin'ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny famatsim-bola raha izay rehetra izay ireo. Zany hoe rehefa mpamatsy vola mazatra antsika hatramin'izay any raha antsika nahita ny tantaram-pirenena ny atao hoe fialantsika tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo dia raha antsika nahita ny vokany manahoana izay mofy tena mavita manolo an'ireo ihany koa ny hoe fiaraha-miasa fitadiavana lalam-bola hafa ao anatin'izay sa inona ny tena lanjan'izay hoe fiakenan-doha amin'ny famatsim-bola amin'ireo mpamatsy vola izay nazatra antsika hatramin'izay ireo. Ny tiako ambara fotsiny aloha ny fanapahan-kevitry ny Union africaine angambany iny par rapport tamin'ilay déclaration natao teny Ambosorohatra fa tsy par rapport tamin'ilay procédure izay efa natao izay manaraka tanteraka ny ordre constitutionnel fa ao anatin'ny zavatra mitranga ohatra ireny dia tsy maintsy misy ny négociation diplomatique ahafahana manafona an'ireny fanasaziana sy fampiatoana ireny ary mintsy manantena farapitso sy rafakapitso ary efa hita taratra teny fa nisy ambassadeur maro tonga teo dia mety hiva io olana io satria voaja tanteraka ny lalam-panorenana ankehitriny. Ny tiako resahana kely amin'ny vahoaka malagasy miaino androany dia ny hoe isika marina fa raha ny tena tiako raha ny tena tianareo raha ny tena tiantsika miaraka dia tena hoe miala amin'ireo mpamatsy vola nahazatra antsika ireo fa tena hoe anangana ekônomia isika matanjaka miainga amina production mandeha amina transformation tonga hatramina industrialisation ary tonga hatrany amina commercialisation exportation sy ny rehetrarehetra ary tena hoe matanjaka be mihitsy ary mihodina ary misy création d'emploi ngeza be mihitsy miasa daholo ny olombelona rehetrarehetra fa zany zavatra zany tsy vita zao dia zao zany zavatra zany tsy afaka tanterahana indray andro aza dino fa ny budget de l'État antsika ngeka 68% ny ange 68,5% budget de l'État ngeka financement extérieur jereo ny fek jereo ny rehetrarehetra ao dia jereo analyse eo le budget fa ngeza be ny apport extérieur ary io jirama io mihodina amin'ny famatsim-bola io tapondray mandeha io famatsim-bola io fa tapaka ny jironareo rehetrarehetra ny an-trano any tiako resahana zany dia zao il faut être réaliste amin'ny manao zavatra jereo tamin'ny 91 Zafy Albert tena tsy mila FMI tsy mila nenenina tsony inona résultat empêchement ny azo no farany satria lasa tsisy nenenina nandefa tsisy vola ny tato na ilika nefa ny solution tsy nisy ao anatin'izay zany mila jerena mila miazakazaka tsika any amina fizakantena ary amina famoronana asa famelomana n'io secteur primaire io izay tena fototra iorenana ny fampandrosoana mila miazakazaka any tsika fa mila mijery ihany koa tsika hoe tsy takambava fo be aty amin'izao fotoana sarotro zao dia hoe ho tsipahatsika daholo ny rehetrarehetra ary mintsy manantena fa zay ny nampatonga ny filohantsika ny azakazaka na hoe alao ajaina le lalam-panorenana na dia efa nisy ary mifanambarana hoe hofohanany ty hofohanany reto hofohanany reto dia mety nisy fampiresahana atao niaraka tamin'ny mpanolontsaina hoe aleo miverina ato ihany fa mety ho sarotra ny amahana an'io ndray andro sy ny roa andro satria na mpiasa-panjakana raha tsika rama misy mpahambola be dia be ampamatsy vola andoavana vola mpiasa-panjakana ankehitriny ary tsy afaka vahana ndray andro zany ary tsy voava taona raika io zany fa afaka voava zany ao anatina taona mifanesesy vokatry ny plan d'action anao mipetrapetraka dia zay ny afahana mamaha zany. Tao anatin'izay fempotoana lavalava kely teo zay ihany koa nandritra ny fampiresana tampanao gazety ny rana tamin'ny filoham-panjakana dia misy firenena izay matetika miverimberina
dia omaly ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia mbola namerina n'io firenena io. Rosia anisan'ny tena firenena averimberin'ny zareo matetika rehefa misy ny fiainana ampanao gazety mety midika ve zany zay hoe mety irona kokoa any ve zany ny fiarahamiasa antsika eto Madagasikara matory zareo mamerimberina an'izay firenena izay. Tsy fantatro aloha inona ny tena décision zareo zany hoe akany amin'ny Russie marina hoe tamin'ny fotoanandro nge Madagasikara niaraka tamin'ny Rosiana tamin'ny andron'ny tompokla amiral Didier Ratsiraka sa hoe hijanona amin'ny zareo frantsay sy occidental ny safidy tsy maintsy jerena fotsiny zany hoe ny lafiny conséquence foana zany tsy maintsy jerena raha miaraka amin'ny Russie tsika dia dikan'izany zany tonga dia anapaka ny fiarahantsika amin'ny zareo occidental tsy ny frantsay any satria ny Rosiana sy ny occidental zany en situation de guerre io zany tsotrany talohatsony hoe guerre froide dia mangatsiatsika le ady fa noho ny Ukraine zany dia tena fahavalon'ny occidental ny Rosiana dia raha misafidy amin'izay zany tsika dia tsy maintsy araka ny tenin'ny député atsika teo hoe ny zavatra ilain'ny Madagasikara dia ny fanampiana tsika zany tsy hanohana ny adiny etsery fa hoe izy amin'ireo zany ataontsika tsotsotra resaka izy ireo manambola amenatsika Rosiana ve mahavita mame volantsika malagasy amin'ny resaka fahasalamana sy fitsinjovana ny manitra raha manana izy dia ok raha tsy manana izy dia aleo tsy araka aminy zava-dehibe ny teny ny député teo tiako amafisina izy io no anisan'ny critère ohatra hitrapotika vetivety ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao dia ny fepotona ahafahandrareo mitazona le transition dia fepotona eo ihany le resaka lalam-pandroena sy ny rehetra fa misy critère anankiroa ny vola amin'ny finance araka ny tenin'ny solombavamboaka atsika teo izay malalany ao anatin'ny loi de finance hatramin'ny novina ahafahantsika manao zéro délestage eto Antananarivo zay zany fepotona voalohany raha miverina délestage hosahirantsika mianakavy zany amin'ny tolom-bahoaka sa mety hiverina an-dalambe vahoaka zay voalohany faharoa critère international dia hoe raha ohatra ka misy hatramin'ny novina ireo firenen'ireo no anaiky tolérance internationale rovina zany nanomboka ny tena sage sévère ireo critère anankiroa zany tokony ampiasain'zareo mpitondra ahafahany mamaritra hoe atreto no ahafahantsika manao le transition. Mitoetra antsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao mitoizantsika ihany koa ny resaka aorian'izay fa mahakasika an'izay hoe fifandraisana amin'ny iraisam-pirenena izay dia andefa iraka manokana hamantatra ny zava-misy marina eto Madagasikara ny mpikambana eo anivon'ny troikany SADC raha tara indrindra ny 12 oktobra izao raha ny vokatry ny fivoriana tsy ara-potoany ny troikany SADC omaly nankatoavana nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny ametrahana tonjotra amana ny zava-misy eto Madagasikara ho hiatrany ny tatitra fitiavana dony Ivrasata. Nanao fivoriana manokana ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement tao amin'ny troikany SADC mba handiniana ny tatitra momba ny toetra ara-politika sy ara-piarovana amin'ny Repoblika Madagasikara omaly nanamarika ny fiona ny fanekeny rehetra fa zava-dehibe sy tsy azo odintsita ny famerenana ny fitoniana eto Madagasikara hoy ny tatitra nankatoavy ny fionambe ny fandefasana maika ekipa ara-teknika iray ahitana solitena ireo firenena mpikambana amin'ny troika miaraka amin'ny sekretara ny SADC nanao iraka fanamarinana ny zava-misy eto Madagasikara alohan'ny 12 oktobra 2024 anotra tatitra alohan'ny 1 oktobra io iraka io nampaniraka ny sekretara ny SADC mba hifandray amin'ireo mpiara-mombananka stratégique ahitana ny vaomirany ranomasimbe indiana COI ny vondrona afrikana ary ny firenena mikambana amantatra ny zava-misy ihany koa ny fivoriana nankatoavana nandrity fivoriana ihany koa ametrahana tombonzotra amana ny zava-misy eto Madagasikara miatrany ny tatitra miara-misala amin'izany ireo firenena mikambana ao amin'ny troika miaraka amin'ny komite ny zokiolona ny vondrona fanohana ny fampihavanana ary ny sekretariat ny SADC. Ilaina ny fampivondronana aingana ny tanora hoy Rabemanatsoa Léon avy eo anivon'ny tanora Gen Z andaminana ny fangatan'izy ireo taoriany tolona notariana teto amin'ny firenena nambarana fa misy ireo fikambanana mandeha tsikelikely any amin'ny filoham-panjakana mitonona ho tanora mpitolona ka tsy voafehy izany raha tsy misy ny fandaminana. Njakandriamahery no mitondra ny vaovao.
nareo tanora be dehibe le nitolona teny ahoana ny ahafahanareo manavaka nisy sy ny tsisy koa anatin'izay izy hoe iza le tena tanora ho andrainjara ao anatin'izay rafitra zay tena izay mihitsy no problème tadiavanay solution teo zay rehetrarehetra re tokony nanao concertation teo hoe fangatany tamin'ny zolombe gasikara feny solo teo hoe raha misy tanora makany aminaraka hoe magaty akany tsy mitady izy resaka aminay eo dia hiangavivy izy mba antalio hoe avezina hoe dia izy satria be dehibe loatra ny tanora dia lasa tsy maintsy adetsiketsikely ny daholo fa tokony manangana vonjana lakay fampiresan'ny tanora rehetrarehetra hoe daotsika rehetrarehetra tsy olona io tsy olona hoe latsaka ny folo na latsaka ny roapolo fa tena tanora soto ataontsika hoe majoritaire hoe miara-miainga koa zay vao miaraka makany daholo resaka amin'ny tokony io resano fa tsy anao ohatrany hoe représentant ohatra hoe le représentant ana situé nandeha hoany dia resaka amin'ny colonel président manko izy amin'izao ao anatin'izay ny raha ntsika nahita teo moa zany ny GNZ izay anisany hoe angahananana sy vinahitana nyity hetsika teto amin'ny firenena ity natongavantsika tamin'izao toerana nisy azy ireo izao ao an'ny GNZ eo zany no somary hoe misy manahirana kely satria raha hitantana firenena izy ireo tsy mbola ao anatin'izay hoe tokony hitantana firenena izay tsy maintsy mila ihany koa andreo le efa nitantana ny firenena dia eo no somary misy fipetrahana olana kely zany ao anatin'izay manahoana ny fahitanareo azy lasa mipetraka eo anivon'ilay hoe tsy GNZ nanantona tary tsy GNZ no niona tamin'ny ranona tary na mitambazotra tserasera ary mahita an'izany lasa mifantoka ao zany zao ny GNZ fa lasa tsy nirosontsony zareo fa lasa hoe tsy izy no izy tsy GNZ iny tsy GNZ iny fa hitanareo an'izay zavatra ina tena mahatonga an'ilay olana eo anivony GNZ ny olana hatrany am-boalohany moa dia vetantsika ihany tamin'ireny tolonireny hoe ny GNZ zany tsy nanana mpitarika ray fa tena hoe fifandraisana tamin'ny pejy dia nisy olona marobe tao anatin'ny tao hitako hoe nisy adisona kely ihany le izy satria lasa tsy nisy leader le izy dia tonga daholo ny opportuniste rehetrarehetra taty afara ny soratena dia lasa sepotra tao zareo ahafahan'ny tiako lesahana ao anatin'izay na izany naty zany ala dia nisy endrika vitsivitsy ihany efa hita hatrany am-boalohany izay tokony considéreny reny olonireny ny tiako hanamafisana ihany koa dia zao itsika tena tsy maintsy mametraka an'io resaka ohatrany hoe accord politique io dia mametraka an'io sartana transition io mba ahafahana mampiditra ny zareo anatin'io ao ny syndicat ao ny société civile ao ny parti politique isan-karazany ao ihany koa ireo syndicat zay tsy azo adino mihitsy satria ihany ny tena misy an'ny fitakina sy ny fiarovana ny tombontsoa ny firenena sy ny mpikambana dia tsy tokony hodinganina zany reo olondreo fa mahatsiaro rovadingana izy amin'izao fa tokony atsofoka ao anatin'ny fandrafetana ary reo tanora reo misy tena mahay tena intelligent reo olondreo ao anatin'izao fanovana zao dia tsy tena hoe zay be expérience ihany no tsy maintsy hoenona fa mila n'ilay lo atido vaovao be mandasitra zavatra vaovao be ary te hitondra fanovana vaovao sady tsara be mbola frais tsara le lo izay ny ilaina n'ireo tanora ireo dia raiso ireo tanora ireo atsangano ny rafitra isin'ireo ataontsika hoe entité ntononona teo ireo ahafahana mametraka ny lalana izolana ny lalana izolana ao anatin'izao transition zao dia tokony ho fantatritsika mazava fa mifara amin'ny fifidianana tapitra ny transition rehefa tonga ny fifidianana roviana ny tonga le fifidianana tokony misy TDR mazava zay inona ny tokony atao fampandehanan-draraha-panjakana ny tokony atao fa tsy ao anatin'izao tsika ny andeha teny hoe anao programme be tsika autosuffisance alimentaire na zavatra salamy zany ary hitady fa matsimbola be atonga avana amin'izany lasa diso lay asan'ny tetezamita raha vao mandeha amin'izay fa tena hoe fanovana an'ilay rafitra anjara ny mpilatsaka ofidina no miteny programme amina fahampandrosoana développement économique et social rehefa avy eo fa naizany naty zany misy an'ilay fiainana ara-tsosialy tsy afaka elana tahaka ny hoe fanodinana ny barao-panjakana fampandehanana ny jilo sy rano
fiahinany fiainam-ponina sy ny rehetrarehetra mba hisy tanteraka ilay fonctionnement ny ta malagasy zany ao anatin'izay reny tsy azadonoana misy programme anasa majinijinika tokony atao tsy azadonoana fa ny hoe tetika aza goavana be a tsy anjaran'izao teteza mita zao fa lasa mivoaka amin'ilay rafitra izy raha vao zay ny ilana n'le dinika ara-politika mba hahafahana mametraka TDR mazava petraka tsara ny sarita hoe hoaizitsika ary inona rovintsika manao inona rovintsika ny anovan'io seny io rovintsika ny anovan'ny rafitra fitsarana io rovintsy mba mipetraka tsara ny TDR rehetrarehetra rovina no fidina le sefokotany zay mampimenomena ny olona zany rehetrarehetra zany tokony ho fantatra daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy afaka ny hoe ilaza sy teny fotsiny eo dia anao zay atao rehetrarehetra eo fa mila fantatra mazava zany ary misy rafitra mazava nanoratra sy nametraka an'izany izay misy solotena ny tanora ary ny validena taty amin'ny assemblée ary ny ekeniny ACC ho tanterahana rehefa avy eo. Andeharantsika aloha ny fampahalalam-baovao amin'ny alalan'ny resabe. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra Betroka raha ny fampitam-baovao dia fantatra fa misy mpitandro ny filaminana misa 3 maty ary fokon'olona iray maratra mafy any Betroka. Manjaka ny alatromby any Betroka amin'izao raha ny fantatra trahany. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra ny préfet an'Antananarivo Général Angelo Ravelonarivo sy ny prime ministre Général Izafy Samby Rufin Fortuna dia isan'ny tazana nandritry ny fianianan'ny colonel Michael Randrinirina teny amin'ny ACC Ambohidany maraina teo. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra Otomatsiatra nametra-pialana ny gouvernoura. Nanao fanambarana androany ny gouvernoura amin'ny faritra Otomatsiatra laza fa nametra-pialana amin'ny toerana izy manoloana ny fiovany ao amin'ny fahefany eto amin'ny firenena. Miarahaba amin'ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara aho ary mitsodrano azy amin'ny adidy mavesatra ho tanterahany ho ny gouvernoura teo aloha. Nisaotra manokana ny filoham-pirenena izay nanindry azy ny vahoaka rehetra tsy akanavaka ary ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka rehetra nandritra ny enitaona nitondrany. Mety nisy ny tsary nisy ihany koa ny tsy nety saingy izay ny kely vitantsika ho an'ny firenena. Mbola mila fanarenana goavana ho iatrany izy sady nanamafy fa manaja lalana sy mitazona trany ny etika maolo-pirenena vanina. Tsy adino ny nisaotra ny vady aman-janany no ny fanohanana sy fitiavana nandritry ny fotoana nandraikitra. Ny taratasy fametra-pialana dia efa nalefeny amin'ny ministera PIA ary amin'izao fotoan'izao dia ny sekretera jeneraly ny faritra no mitantana vonjomaika ny Otomatsiatra. Ny pejy vaovao 24/7 mampafantatra tapaka tanteraka ny RN2 sy ny RN44. Mikatso tanteraka ny famovozana amin'ny lalam-pirenena faharoa na ny RN2 sy ny lalam-pirenena fa-770 no ny fitokonan'ireo mpitondra bajaja eo amin'ny 4 chemin. Antony dia mankataka ireo mpitondra bajaja ny antarana ny lalana ahafahan'izy ireo miasa ao Moramanga. Ny pejy 24 heures madame mampafantatra Madagascar Airlines voatendry ho tale jeneraly mpisolo toerana Andriamatoa Mahery Andriamamonjy. Ya mandeha mandeha ny orantsika mahafinaritra ny fiarahana sy ny firesahana aminareo eto satria ilaina mantsy ny fisokafana araka-hevitra rehefa toy izao ny zavatra andalovan'ny firenena fa mbola betsaka ihany koa vaovao zay tena tsy maintsy ampitainay ho an'ny mpijery ny TV Plus fa maraparana ary tsika ino ny azonao amtinana ny zavatra resantsika. C'est que resako vetivety fotsiny le GNZ zany ny GNZ dia nitovy arivo baovao teto amintsika ary saika nandrava ny rafitra rehetra satria ary marina ny zareo araka resantsika ohatra resaka fitsarana le rafitra eto amintsika zany tsy maintsy ovana tsy maintsy asiana fondation ka hoe izy miady resaka olona zany izy ny tena izy raha za manokana zay ny zava-dehibe fa ireo foto-kevitra zareo reo zany tokony miezaka zany tsika avadika programme ampanjakana izy ireo ohatra hoe inona natao hoe tanjanako zay zany resaka etaeta fa dikan'izay zany misy vision zany everin'zareo fa tokony asina eto Madagasikara ao anatin'ny zany hoe vision amin'ny resaka 20 taona 30 taona ohatran'izany koa le hoe manino zay voatery mianatra any Amerika zany hoe misy koa zany réforme fondamentale ny enseignement supérieur ka anjarantsika zany no tsy hoe mitsabaka amin'zareo na sanatria manao récupération fa mba manampy amin'zareo hoe inona ny traduction programme ampanjakana reny entanetana reny satria dia fanandrako ny teniko hoe dommage raha reny rivo baovao reny
reny protestation sociale io tsy mety io rafitra io no avelantsika anjavina io tamin'ny 62 zany dia verina amin'ny rafitra tsy mety ndratsika mianakavy zay zany every hoe tokony toanana zareo dia mba asiana élaboration structure zany ny hevitra zareo ho an'ny solombavam-baoaka ianah zany apitaiko amintsika angamba any atokantrano any hoe amin'ny mahasolombavambaoaka tanora filohany fan'ny antoko politika fivoy ihany koa na le fiovany voarany eny fotony dia tena miady sika mitarika an'izany fiovany zany mba hitondrana fampandrosoana na fampivoarana eto amin'ny tany sy ny firenena isan'ny nitarika an'izao hetsy-bahoaka izao sika tamin'ny 17 septembre ny ainga atao amelitra tosika ary mifampiresaka amin'ny baba Sel Clémence dia nitoizana taty Antananarivo niaraka ny fanampy tamin'ireo tanora zay zeda sy ny sisa ireo ihany koa ny tiako ambara ao anatin'izany dia zao mafy ny ady nitondrana takaitra mihitsy moa fa mba ho hisy vokany mba tena hisy tombony betsaka ny zavatra tsy mety teto lasa matanjaka loatra mpitondra ary manao magoy manao favoritisme ary mampiasa ny rafitra ananana ny institution rehetra nivon'ny fanjakana ho lasa fananana ho ampiasaina anaovana pression amin'izay olona tsy mifanaraka aminazy amin'izay société tsy mifandray aminazy dia zany zavatra zany tena geja manimba ny ekonomia atsika mihitsy zay leo ny ekonomia atsika fa miakatra nefa ny fantrany olona midina moins de $2 par jour dikan'izany misy karazana société kely vitsivitsy ao mitsetsitra ny arembe atsika mahazo tombotsoa ao anatin'izany PIB zany dia zany zany mba ho iodivetany mba tena hisy fanovana tena fanovana mba tena hisy fandrosoana tena fandrosoana mba tena hisy impact agoavana ho an'ny tany sy ny firenena ka raha tapitra ity transition ty dia izay filoha mandeha ao aorianan'izao tsy hanao ohatra ny teo aloha tsony fa hisy fetra ary hisy famerana mba tsy hanararoam-pahefana fa iongena ataontsika hoe carte mobile any ambanivohitra any ary vokatra ny rafitra maty lasa général le satria lasa matanjaka izy fa misy lehibe miaro azy any ambony zany rehetrarehetra zany no hitenenantsika hoe fotoana mifanovana zao ary metezinareo andrain'ny olona rehetrarehetra fa mila olona maro ianareo fa aveliko farany aleo ratsy andrina toy izay ratsy mpanolotsaina mila mpanolotsaina nareo mba hatatongavatsika ny amin'izany tanjona iombonana zany ivoahantsika any amin'ny fandresena fa mila Madagasikara matanjaka ara ekonomika itsika ary tena mpanondrana vatsy mpanafatra eny ary makasitraka nareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara naneho hevitra tamin'ity alina ity tsisika trano fampalalam-baovao sokafana ho an'ny fanehoan-kevitra ny kianjan'ny 13 Mey manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao malalaka ny fanehoan-kevitra manomboka amin'ny fotoana io saingisy ny lamina amin'ny fampiasana ny toerana Antra Lalarso omekarana efitsana toerana manan-tantara eto Antananarivo sy ho an'ny Madagasikara ny kianjan'ny 13 Mey eo amin'ny arabe ny fahaleovantena Analakely famantarana ny fahalalana maneho hevitra sady toerana nisiny ny hetsy-bahoaka samihafa izay nitondra tamin'ny fionganan'ny fitondrana ny fandimby ny kianjan'ny 13 Mey nihetsiky ny mpianatra tamin'ny 13 Mey 2770 no nampitondrana ny anaran'ny toerana ho kianjan'ny 13 Mey mitaky ny fahafahana maneho hevitra ao amin'ity kianja ity hatrany ny mpanao fihetsiketsehana isaky ny misy fitakinina saingy maro ireo mpitondra sy manam-pahefana nandahy izany lasa mariky ny fandresena mihitsy azy zany fahazoana maneho hevitra eo amin'ny toerana aorian'ny sakana samihafa sy fifandonana ho fialana amin'izay fifandonana izay sady indrindra ho famelana mahalalaka ny olom-pirenena ny hevitra ho sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alatsinainy ho avy zao ny kianjan'ny 13 Mey ao Analakely efa nanaiky ny fanapahan-kevitra ny filakevitra munisipaly eo anivon'ny kaminina Antananarivo renivohitra Usokafana ny fomba ofisialy ny 13 Mey amin'ny alatsinainy zao dia ivoaka ho arrêté communal zany zay efa vita anatin'ny misy communiqué mivoaka any ho ekena ho sehatra anehoana hevitra eto Antananarivo io 13 Mey io dia eo zany ahafahana ivelarana andraisana izay sosokevitra rehetra anatsarana famoahana izay resaka fanatsarana rafitra zay misokatra amin'ny olona rehetra zany ny 13 Mey ny dikan'izay ireo tolokevitra ho fanatsarana ny fitantanana amin'izao fanovana misy izao no isantarana ny fampiasana an'ity kianjan'ny 13 Mey aorian'ny fanokafana azy amin'ny fomba ofisialy ity raha nitatry ny filoha-hevitry ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny kaminina Antananarivo renivohitra
vona iara iasa amin'izay anasony tanàna Antananarivo ny ben'ny tanàna Arlala Ramanatsoa raha ny fanambarany androany tanjona napetrany sy hotratrary ny andanina sy ny anatsarana ny tanàna sy ny ampisy fiatraikany sy ny asan'ny commune amin'ny ponina ho izy akoatr'izay ny fona tamin'ny ponina Antananarivo anko ny ben'ny tanàna Arlala Ramanatsoa iantra Ralalarso omegarany avjanona raha nandray ity toerana ity ny tenako dia tanjoko ary mbola ijoroako androany ary efa 10 taona lasa ny anomeny tsara indrindra afaty amiko mba anadio andamina ary hitondra ny tsara indrindra mba hisy fiantraikany vantana amponina Antananarivo ny asa rehetra izay tanterahanay mpiara-miasa izay miisa 4000 eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo iarahana amin'ireo mpanompo-tsaina 3 ny tanjona dia iray anasoa anatsara ny fiainam-ponina Antananarivo reny aho ia foana ny mponina Antananarivo ny tenako ary ny mponina Antananarivo tsy akanavaka vonina iara-iasa amin'izay rehetra anasoana Antananarivo ary mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isan'andro ary mangataka aminareo mba hivavaka ho azy. Anisantsika ny fampahalalam-baovao kosa ireo vaovao tapatapany. Miantso fitoniana eto amin'ny firenena ireo fikambanana Silamo Malagasy araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany mbola marefo sy marary Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ilaina ny fahendreny rehetra. Antoka iray iverena ny fitokisan'ny mpiara-miombina antoka samihafa sy ny vondry indraisam-pirenena ny fitoniana ka ahafana mivoaka amin'izao olana sedrain'izao ho hiatran'izy ireo mbola manamafy ny fahavononana ny iara-iasa ho fampandrosoana Madagasikara tahaka ireo fitondrana ny fandimby hatramin'izay ny fikambanan'ny Silamo Malagasy ho hiatran'izy ireo androany. Tsy misy fanikiliana na ara-poko na ara-piaviana na ara-pinoana fa ireny Malagasy ary laikin'ny Madagasikara dia ampiarina antsaka sy andavana ny maha-laïcité ny Madagasikara. Ny faharoa ny resaka fampivarana ara-toe-karena izay ihany no ahafana mivoaka anatin'ny fahantrana ka izany samy tompon'ny Madagasikara ary mila mahay mijery ny fanjakana amin'ny izay anjara biriky ny entiny tsirairay izay. Ny lehibe indrindra ny fasahin'ny fanjakana manova fasahin'ny fanjakana miatrika ny hoavy ary miada amin'ny kolikoly. Ny kolikoly no anisan'ny tena mandreraka ny Madagasikara ka rehefa zany no afaka ary manantena fa miaramila dia baiko malala zany mandeha mafimafy kokoa ngambany ny Madagasikara noho ny teo aloha. Rafitra mifototra amin'ny fanomezana fahefana ny vahoaka no endriky ny rafitra tokony apetraka eto Madagasikara araka ny tolo-kevitry ny fikambana ny mpianatra eny amin'ny université eto Madagasikara na ny ACDUMADA mpitondra sy mpanapa-kevitra miainy ny fokon'olona mamaly ny filany ny fokon'olona ary hanompo ny fokon'olona no tokony apetraka eto Madagasikara. Efa misy hoy ny ACDUMADA ny fifampiresahana amin'ireo olona heverina ny fikambanana fa manana tolo-kevitra sy fahaizana amin'ny fametrahana io rafitra takian'izy ireo io. Nanamafy araka izany ny fikambanana fa mbola toy ny fitakiana raha toka tsy tanteraka izay fanovan-drafitra takiana izay. Heverinay vahaolana fototra eto amin'ity tany sy firenena dia rafitra mifototra amin'ny fanomezana fahefana vahoaka fokon'olona zany raha tsorina le izy satria ny zava-misy teto hatra izay ny mpitondra fanjakana dia tahaka ny mpanjaka natao tompona fa tsy hanompo vahoaka. Raha ny eritreritra ireto ny sitraponay ireto dia olona vonona hanompo ilay fokon'olona no hitondra ny tany sy ny firenena. Zany hoe ohatra raha azo atao olona tsy mandray karama, ny ministra tsy mandray karama, filoham-pirenena tsy mandray karama fa olona manana fandavantena andeha hanompo vahoaka hitondra fampandrosoana.
zany hoe ny vahoaka no tena ho tompo-pahefana fa tsy ho mpanompo lava. Tsy mivaky zany ary tsy misy ny fisaraham-bazana eo anivony hery fiarovana dia ny gendarmerie-pirenena, ny polisy-pirenena ary ny tafika malagasy na dia misy aza ny fanelezana vaovao tsy marina eny amin'ny tambazotra serasera raha ny fanambarana nataony Emo Toliara ny marainan'ny zoma 17 oktobra 2024. Manoloana ny resaka sy ny fioviziny nanivony tambazotra serasera mikasika ny filazana hoe misy fisaraham-bazana na tsy fankazahoana eo anivony hery fiarovana sy filaminana dia ny tafika malagasy, ny gendarmerie-pirenena, ny polisy-pirenena dia maneho etony zahay avy eo anivony tamazoro mixte opérationnel na ny Emo Toliara fa tokana iray tsy mivaky ny mpitandro filaminana ary manjaka tanteraka ny fiarah-miasa ao anatin'ny firalaina manoloana izany. Miara misalahatra any amin'ny fametrahana ny filaminana ny tsy fandriam-pahalemana na andrenivohitra izany na ambanivohitra mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Vonona handray ny baiko avy amin'ny ambaratonga mpitondrana misy ankehitriny ho fanabetarana ny asa sy ho fanajana ny fitsipifezana. Eto ihany koa izahay avy ato amin'ny Emo Toliara dia midera sy misaotra ny fahendrena naseho ny vahoaka ny Toliara nandritra ireny fotoatsarotsa ireny na dia teo ara ny tsy fitoviam-pijery fa tena mampisaotra resakina sy fihavanana ka tsy tonga tamin'ny fandrobana sy ny fanembana ny fananana iombonana. Izay dia vonona hatrany hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena. Misaotra antsika rehetra tsy ankanavaka samy mpiren'Andriamanitra. Tsy vahaolana ny valifady politika hoy ny filohan'ny Pro Serge Vital tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny Toliara izany araka ny antsoavo nataony. Ka eto aho dia tiako maninjy fa amiko manokana tsy vahaolana ny vengeance politique ary tsy afaka généralisevantsika romponao politique te Toliara teto an-toerana zany. Raisiko ohatsy amin'izany ny gouverneur Edali izay tsy nanavaka anay zahay mpanao fanatanjahantena no raisiny depuis na gouverneur azy ka hatram'izao isan-taona rehefa misy ireny fihetseketsehana ataonay ireny ary mbo tsy nisalasala iny an'izay anay nanome voninahitra n'ireo tanora ary eto aho avaiko manokana izy na dia samby hafa ny camp politikenay tsy nasia ny fanavakavaza raha zay ka eto aho tiako hampita amintsika mpanao politika indrindra tsika tanora génération misy antsika andao haneho fomba fanao politika vaovao, andao tsy hanome lesona hanome image fanaova politika vaovao tsy halatsika tahaka izay taloha tany satria tsika avao no victime ny vengeance politique indrindra tsy tsika mpanao politika ny victime fa ny vahoaky ka eto tsika tsy afaka hanavaka sasy hoe vahoaka nia toy na vahoaka nia fa vahoaka ny Toliara iaby. Iray tsy mivaky ireo mpitandro ny filaminana ahitana ny polisy-pirenena sy ny gendarmerie-pirenena ary ny tafika malagasy eto Tomasiny raha nambarany lehiben'izy ireo androany vonona andraisy anatanteraka ny baiko izay omeny ny tompony andraikitra mahifo ankehitriny izy ireo raha ny nambarany. Izahay tompony andraikitra ny hery fiarovana sy filaminana aty amin'ny faritra Tsinanana dia iray tsy mivaky ary mampanteraka ny toromarika sy ny baiko rehetra avy any amin'ny tompony andraikitra na tsirairay avy misehatra miaraka inan-kianja ireo entité telo samihafa dia ny gendarmerie, ny police nationale ary ny tafika malagasy manoloana ny sahoan-dresaka izay mandeha ka mety mampirorosaina na mitarika amin'ny fisaraham-bazana dia tsy pahinay maharindrano fa izay tia Tsinanana dia
miray fo miray saina ao anatiny fanatanterahana ny asa sy niraka izay ampanaovina anay. dia ho arahantsika ary zao ny voambolana. Androany dia ny hoe bakotoka indray ny voambolana ifankazarana mampiasa azy. Ny hoe bakotoka dia iantsona ireo lahy-tokana na vavy-tokana, izany hoe izy irery ihany no zanaka nateraka ao an-trano. Amin'ny fiteny frantsay mahalaza azy dia hoe fils ou fille unique. Voambolana izay azo ampiasaina atao anatin'ity fehezanty manaraka ity ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Be fiantana loatra ilay bakotoka ao an-tranao ka tsy mitsahatra mangataka vola mitady asineny. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanty manaraka ity. Bakotoka no nateraka izy mivady ka tsy maintsy izy irery mandova ny fananana na velan'ireo ray aman-dreniny. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy antsona ny lahy-tokana na vavy-tokana amin'izay voambolana bakotoka io rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Manasantsika ary anaraka ny eboara hoe. Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Siny. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Siny. Wow, Choco! Rose sucré, Chocobolt, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Siny. Orange, Ewanilano. Nolchawana. Tsy azoko mihitsy le tôbily efa hita fa misy tsy mety dia tena tsy amboarana ny tembony za efa anteny dia ampiaraka kely zay tsy karabaina na zatratsika iry mihitsy ny tena marina be duke be za efa amikozy an'lery foana hoe tokotany amin'ny garage tena izy ianao mitondra an'ity mba tsy amboarana kely mba mitondra atsika ty kosako tsy azoko koa ianao lery mihitsy amin'ny besainy Zeralla samy amboarinao atsonana ianao Zeralla Zeralla Biela ty aloha tatanareo miantso e Biela wa tokony ino indray tenenina zany ahoana tompoko onarabaina iza fomba famalizy zany e reo tsany tsy teny aty tsy manala fomba mihitsy a inona am'izany tsy manaja olo dehibe zaniko ny ankizinareo nentanareo tsy manaja olo dehibe ambiala aloha azy fa misy anina ato tiany tanany lahy teriterikely dia tianyterina tery ty sy reo fa ty mampatonga le tsy mety velona io Manana raha ataony lahy way raha ataony babaina tsy fanajany la olona io a tsy fanaja olona inona indray nkofoko e raha mandery lanterana lahy izako le tanina masandro dia zatsiratsiraina ohaty zany raha manjery ty fa zao ngala lehibe ohaty zao mba tsisy anahako ambia lahy ty io a fady lahy hoe azafady lisy tata azafady rabaina azafady tata zay lefa le tsy azo teneny zay manao tonga le tena metahako anao farany a Rehefa misy miantso dia ny tompoko ny famaly fa tsy hoe ajaony zokiolona. Coupé. Dans la boîte. Soratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany Zorabarjona no hanolotra ny songadina veloma tompoko. Zondrary ny songadinantsika ao amin'ity alina ity sakana ny tsy nahafahan'ny teo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy nanatanteraka ny andraikitra sahany ny fitsabany ireo mpanao politika amin'ny andraikitry ny teknisianina hoy ireo syndika eo anivo nyity ministera ity tokony isy ny fakakevitra amin'ireo teknisiana milohany anendrena ministra hoy izy ireo manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra isanambaratonga rehetra sy ny mpiara-miombonantoka rehetra ireo syndika no elanja sy anamafy ny asany mpiasa eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Gracia Andres toerana tafiditra anatin'ny antonana tonga ny tsy fahampinirano ny fahampitehan'ny tontolo iainana sy
sy ny fiovan'ny toetrandro ka tsy nahafanana matsirano any malagasy araky ny filany itsony no ny syndika eo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy. Maro ny sakana tsy nahafahany ministera nanatanteraka ny andraikitra napetraka taminy toy ny rafitra tsy mamaly ny filany vahoaka malagasy ho iatran'izy ireo. Efa nisy ny fandrosoana torohevitra nataon'ireo teknisiany eo anivon'ity ministera ity saingy tsy nohenoana nandritra ny taona maro izy ireo raha ny fanazavana. Tsy fanomezan-danja ny teknisianina indrindra eo amin'ny marikarano ny fampitaovana fa mbola misy ihany koa ny ECD, ny ELD ary ny EMO. Ny fahavitsin'ny mpiasa manoloana ny andraikitra goavana sahaniny. Ny fitsabahan'ireo mpanao politika amin'ny andraikitra ny teknisianina misahana ny tontolo iainana toy ny fanendrena ireo tompon'andraikitra ambony ato amin'ny ministera, ny fitsabahana amin'ny asa sy ireo tsindry maro samihafa. Mangataka ny fanatsarana ny sehatrasa toy ny fampidirana mpiasa manaraka ny fahaiza manao takiana amin'ny sehatrasa izy ireo. Mba hantotosan-tsaka sy handavany ny asa nefa dia takinay SPME sy ny SMTM ONE fampiakarana ny sy fanatanterahana ny tetibola fampandehanan-draharaha voasoratra mazava. Fandraisana tsy misy fepetra ireo ECD, ELD, EMO ho mpiasa-panjakana raikitra. Fanatsarana ny sehatrasa eto anivon'ny ministera misy anay. Manoloana izany, manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra mahefisana ambaratongany sy ny mpiara-miombonantoka rehetra ireo syndika mba hanomezana lanja sy hanamafisana ny asan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy izay andrakina ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy tokony ho zary fanamby ara-politika na ara-pitantanana ny fiarovana ny tontolo iainana fa hadidy masina ho an'ny firenena ho iatran'izy ireo. Somary lava dia lava ny vaovaontsika isaonantsika rehetra naharitra ny jery hatramin'ny farany ho amin'ny raha mampitsindray ny fotoana manaraka tenako mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny fotoanantsika manaraka indray. Veloma tompoko.